atolotra antsika rehetra indray ny arahaba omba piraritso tafaraka ato anatin'izao fantaro eto amin'ny fahitalafin'ny televiziona malagasy izao. Ho an'ny anio manokana isika dia anaraka fanadihadiana afa-tanteraka. Inona indray ny tantarantsika andao arao anatin'ny fanadihadiana. Vorona efa nisatra amin'izay teto Madagasikara ny papelika, na ny kibobo, na ny kay, saingy noho izy kely sy tsy manome atody dia nijanona ho voron-dia. Tsy isika eto Madagasikara irery anefa no ahitana papelika, fa misy azy ihany koa any amin'ny firenen-kafa toy ny any Japon sy Frantsa. Saingy ny kibobo japoney izay misy eto amintsika dia kibobo natao ompiana ary nafiarana avy any ivelany. Tany amin'ny taonjato fahasiviny na milahana ny fiompiana kibobo. Voron-dia nofilahana ny kibobo japoney ka io karazana io ihany no manatody sy azo hohanina. Tany Chine, Japon, Korea, Vietnam avaratra, tany no tena ahitana ny kibobo japoney. Vorona afaka miara-monina ny kibobo lahy sy vavy, saingy raha mpanambady ady kosa dia kibobo lahy iray ampiarahana amin'ny kibobo vavy telo. Maro ny karazana kibobo ary manantsika eto Madagasikara, fa ny kay du Japon ihany na ilay coturnix japonica ato io ihany zany no karazany azo ompiana. Eninjato taona lasa izay ny ompian'ny zanak'olombelona ny papelika, ary vorona natao ho fakana nofo sy atody izy. Maharitra 3 taona ny taham-pahavelomany ary miaina araka ny taona ny taham-panatodizany. Marina fa kibobo nafarana avy any ivelany ny kay japoney eto amintsika ireo. Misy hatrany amin'ny 2 alina any ho any amin'izao fotoana izao ny kay japoney ompiana eto amintsika. Miloko maro isan-karazany lokony, ao ireo miloko maramara, fotsifotsy, maintimainty, volon-tsokola sy ny sisa. Kely dia kely ny atodiny izay milanja 20 grama monja. Saingy feno otrikaina ara-pahasalamana toy ny phosphore, vitamine, fer, protéine izay betsaka sy tsara kalitao, izany hoe manantombo 10 avy ny atody akoho-tsotra ny otrikaina hoentiny. Raha miompy an'ity kay japonais ity ianao zany dia manatody izy rehefa ompiana aty an-trano tahaka izao. Fa raha ilay karazana kay hafa no alainao ka ompianao an-trano dia tsy manatody mihitsy izy. Ity ihany zany no voafolaka afaka manatody. Ary izy ity raha mbola tsy mikotrika fa dia tsy maintsy mila vata fanakotrehana zany na couveuse na incubateur zany izay vao afaka manakotrika ny atodiny. Raha ny sakafo kosa indray dia saika hita eto Madagasikara avokoa, saingy mila ovavoaina isan'andro. Manatody isan'andro ny kibobo ka mahatratra 700 andro hatramin'ny 300 andro ny fotoana fanatodizany. Na izany na tsy izany anefa dia misy 80 andro izy tsy manatody. Tena fototra ny sakafo dia katsaka, izay zany ary misy fangarony hafa tahaka ny tourteau de soja, ary misy ihany koa mety hoe vovotrondro, ny apombo, tafiditra ao anatiny daholo ary zavatra hita eto Madagasikara daholo zany izany sakafo izany. Lanja sakafo hohanina zany rehefa mpanatody tahaka izao izy manodididina ny 5-30 grama ka hatramin'ny 20 grama isan'andro
ny vorona iray a izay zany no hohanina. Ny lanja ny vorona kosa rehefa lehibe manatody tahaka izao izy a manodididina ny 500 grama no hany a ny lanjany velona zany. Raha izay taham-panatodizana ny resantsika izay zany a raha ao anatin'ny 300 andro a mety manatody a eo amin'ny 700 eo izy. Izay zany le izy a manatody isan'andro izy mazava ho azy fa mbo misy fotoana kosa izy zany a raha izay zany zao ny resantsika 300 andro dia misy 80 andro izy zany mba tsy manatody ao a fa ny 700 andro izy a manatody foana zany. Fa melanelana izay a mety hoe manatody izy androany raha pitsy tsy manatody dia manatody herinandro indray dia mba miato kely. Raha atody milanja 100 grama dia mahatratratra any amin'ny 13 grama ny protéine ao anatiny. Izany hoe voalanjalanja tsara ny otrikaina ao anatin'ny atody papelika iray. Afaka mihinana azy avokoa ny zaza amam-bolana hatramin'ireo olona efa nahazo taona noho izy atody ara-pahasalamana. Isan'ny sakafo ara-pahasalamana ny atody papelika satria raha oharina amin'ny atody akoho mahazatra moa izy zany a raha amin'ny habeany fotsiny jerena dia anaky 5 amin'ity atody ity izay vao mitovy habe amin'ny atody fahitantsika mahazatra ny atody akoho moa zany. Kanefa raha ny zavatra hoentiny dia raha tsy resaka afa-tsy ny karazana vitamine, phosphore, fer aloha zany tsika dia hita fa manatombo avy 5 heny, 7 heny, 12 heny arany a amin'ny hita amin'ny atody akoho no hita ao anatin'ny atody papelika. Kolesterol ao anatiny noho ny fisiany asidra matavy izay mampidina ny tahan'ny kolesterol. Azo atao tsara ny mihinana azy manta na andrahoina na endasina ankoatra ny fanaovana azy ho ranom-boankazo. Tehirizina ao anaty vatam-pangatsiahana sy amin'ny toerana tsy azon'ny hafanana ny atody saingy tsy azo hohanina intsony aorianany 30 andro ny latsahany. Noho izany mila atody vaovao foana no hohanina. Izany hoe ireo atody voatily avy amin'ny toeram-pitiliana na ny laboratoara. Ohatr'izay moa zany a dia ny ireo zavatra hafa otrikaina maro samihafa, calcium, phosphore sy ny sisa dia amin'ny tahany voalanjalanja ny hita ao anatin'ny atody papelika. Dia ankoatr'izay anisan'ny tena mampiavaka anazy ity ihany koa dia ny fananany singa manokana miady amin'ny allergie moa zany ireo singa manokana ireo antsoina hoe ovomucoïde sy ovoinhibiteur izay hita ao anatin'ny tapotsiny. Rehetra misy eto amin'izao tontolo izao zany dia izy rery no voasokajy atody ara-pahasalamana na hoe le seul œuf diététique au monde.
mila rivotra, mila zavana, mila tandrovana ny fahadiovan'ny tranony ary mitsitratra ny rivotra be. Tsy mifidy toerana kosa ny fananaovana ny tranony kibobo ary azo atao tsara ny miompy azy eny an-tokotany na ao anaty trano. Tsy vorona manamboatra trano eny ambony hazo izy. Somary kelikely ny kibobo lahy mihoatra amin'ny kibobo vavy. Tsy mahay mikotrika ny kibobo vavy, saingy ankoatra ny fanotrehan'ny atodiny amin'ny alalan'ny couveuse dia afaka kotrehan'ny akoho ny atodiny. Tsika amin'izany fa mivelatra amin'ny sehatra maro ny fandaharantsika, tantara maro ihany koa no ampahafantarina antsika ato anatin'ny fandaharana. Koa raha misy ary ny serasera izay tianao atao amin'ny tompon'andraikitra dia efa misy ny Facebook Fantaro, ka ao anatin'izany sika dia ahafantatra tantara maro isan-karazany. Dia manome fotoana antsika ro amin'ny herin'ny anio toy izao indray ao anatin'ny tantara hafa manokana mihitsy. Veloma tompoko.